Any amin'ny faritra loatra Mangoriny kosa dia nitokana androany mponina atao amin'ny komina Tanambe Amparafara-Vola. Anarivony izy ireo no indray nirotsaka andalana ho fanoherana ny fakana mpandrarà ny tanin'izy ireo. Tsy ekenay ny fangatan'olo-tokana ny tany onenanay. Amin'izao vanim-potoana izao izay fiakaram-bokatra indrindra dia mahazo vahana tanteraka ny fakana kerin'ny tany any Amparafara-Vola sy Ambatondrazaka. Ankoatran'ny ao Tanambe, anisan'ny anjadin'ny olana ihany koa ny any Ambatomainty sy any Sahamamy. Izay ny amin'ny vaovao fa ivadika koa sika amin'ny pejin'ny fahasalamana. Mbola avo dia avo raha ny tapa-fatesan'ny vehivavy eo am-piterany eto Madagasikara. Isan'ny mahatonga izany ny tsy fampiany mpampivelona ary eo ihany koa ny tsy fampiany fitaovana entina miasa. Dia hojerentsika ny sary. Zaza iray amin'ny roanjato no maty eo am-piterany eto Madagasikara. Izy izay tena mbola betsaka tokoa raha ny nambarany tompon'andraikitra misahana ny fampiterahana. Isan'ny mahatonga izany ny tsy fampiany mpampivelona ary eo ihany koa ny tsy fampiany ny fitaovana entina miasa. Mbola 104 hatreto ireo rasazy amperinasa misahana ny fampiterahana manerana ny nosy araka ny tatitra avy amin'ny tompon'andraikitra. Tena tsy ampy ary izany foana no takinay rehefa mba misy fangatahana amin'ny ministera hoe ampio ny isan'ny sage-femme satria ilaina voakarakara ara-dalàna zany le reny rehefa ampy ny mpiasa. Manana anjara andraikitra lehibe eo amin'ny reny sy ny zaza manomboka amin'ny amboga ka mandra-pahaterahana ary aorian'ny fiterahana ny rasazy. Anjara toeram-pampivelona ny sage-femme dia fatatsika mikarakara ny reny, vao mitsaika ny reny mandritra ny fitondrana boka eo amin'ny andro hiterahana indrindra dia fikarakarana ny zaza mena vava. Fanaraha-maso ny fahasalamany avy eo amin'ny alalan'ny vaksiny sy ny fitombony ara-dalàna. Tsy adinona koa ny fikarakarana ny reny eo amin'ny fanabeazana izany fa ny raha-piterahana izay zava-dehibe. Nankalazaina androany fa enina volana May ny andro raisam-pirenena ho an'ny mpampivelona ka nanamarika izany ny teto amin'ny faritra Analamanga raha toa ka tany Antsiranana kosa no nanamariana ny nasionaly. No mariana tetsy amin'ny komina Alasora ny fankalazana izay notronon'ireo rasazy miasa eto amin'ny faritra Mivondrona ao anatin'ny fikambanana.